Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatika ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba dia amin'ny fofian'ny fifaliana indray no mba hiara-bako atsika menakavy manaraka an'izao fandarana izao na eto amin'ny télé na amin'ny fahitalavitra moa zany télé zany na radio na Facebook na YouTube na ty amin'ny ampitan-dranomasina aty tsika mba andray lesona indray tsika amin'ny fiainana androany ndray fampianarana goavana avy amin'ny tompo ivavaka tsika melohany andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra misaotra indrindra tompo noho ny alehiben'ny famirampony sy ny fitiavanao noho ny alehiben'ny herinao faly izay satria fantatra fa miteny aminay mandrakariva ianao ary mampianatra anay mandrakariva ianao tompo manatena fa ireto vahoakanao reto dia isy zavatra horesanao aminy ary olazainao aminy andray vahaolana indray izahay ary na inona inona olana tsy maintsy mandraisy izahay miaraka aminao misaotra indrindra tompo amen ato amin'ny tantara faharoa no vakitsika bokin'ny tantara faharoa toko fahavalambin'ny folo ary eo amin'ny andininy fa telopolo no vakiko tantara izy ity dia akatsika lesona kely ity tantara ity mana hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa ny mpanjakany Siria efa nandidy ireo komandany kalesiny nanao hoe aza miady na amin'ny kely na amin'ny lehibe afa-tsy ny mpanjakany Israely ihany ary no nahita any Josafata ireo komandany kalesy dia hoy izy iny mihitsy no mpanjakany Israely dia nodidininy asiny izy ka dia niantsoantso Josafata ary Jehova namonjy azy eny Andriamanitra nampiala ireo teo aminy ary rehefa hitan'ireo komandany kalesy fa tsy ny mpanjakany Israely izy dia niverina niala taminy ireo ary nisy lehilahy anankiray nandeha fa zanatsipika kitoto ka navony mpanjakany Israely teo anelanelan'ny fiarovatratrany sy teo sy ny eo ambaniny ka dia hoy izy tamin'ny mpampandeha ny kalesiny ahodino ka ento miala eo amin'ny mpiady aho fa vo ary ny amafy ny ady tamin'izany andro zany ary ny mpanjakany Israely ny afy nitsangany teo amin'ny kalesiny tandrefiny Siriana mandra-parivany andro fa noho ny filetika amin'ny masoandro dia maty izy ary Josafata mpanjakany Joda niverina somatsara ho any an-tranony tany Jerosalema ary nivoaka hitsena azy Jeo zanaky Hanany mpahitaka nanao tamin'ny Josafata mpanjaka hoe moa ny ratsy fanava ny tokony ho ampiana ary izay makalan'i Jehova va ny tokony ho tianao ka noho izany dia tezitra aminao Jehova nefa mba misy atsara-panahy hita ihany aminao fa noravahanao tsy eo amin'ny tany ny Asera sady nampiomana ny fonao hitady an'Andriamanitra ianao amen tantarany Josafata mpanjakany Joda ity tantara vakitsika androany eto ity mba akatsika lesona lehibe eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra androany ampianatra antsika hoe inona ny mahatonga ny ady miverimberina eo amin'ny fiainantsika voalohany moa ry havana tadidio tsara fa ny anton'izao toroteny sy ny fampianarana rentsika eto androany zao dia amola volana ny ara-panahinao ho tonga any an-danitra amola volana ny ara-panahinao ho andovanao ny fiainana mandrakizay ny olona manko indraindray mieritreritra foana hoe tohatra ny tsy mba mitoro ny lanitra mihitsy nareo ry pastera tsy mba mitoro ny fahamasinana tsy mba mitoro ny fiainana mandrakizay ry havako malalako tena zany mihitsy ny anton'izao toroteny izao inona moa ireo olona ty lanitra ty tsika tongavana hoe hotoriana isan'andro eto ity ny lanitra hotoriana io nge
tiatsika ho tenenina zany hoe isan'andro dia ho any an-danitsika ry havana makany an-danitsika na ho any amin'ny afibetsika tiatsika zay zany tiatsika ho tenenina mino afa mba misy any aloha pasteur any ambadika any mitory an'izay isan'andro de arabasoa arabatsara fa ny fomba fitoriana teny a samby manana ny fanomezam-pahasoavana napetraky ny tompo ao aminy samby manana fanomezam-pahasoavana napetraky ny tompo ao aminy misy olona mitory ny lanitra ny fiainana mandrakizay ny paradisy mba hatongavan'ny olona any fa misy olona koa mitory ny afo be mitory ny fahaverezana mba hatongavan'ny olona any an-danitra ka samy manana fitoriteny tsy diso daholo tsisy diso akory zany misy olona mitory teny an Jesosy foana maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy maty teo izy nandatsaka ny rano ina moa kendreny zapitory teny zany hatongavan'ny olona ho any an-danitra fa misy olona koa nefa tsy mitory tsy de tena mitory hoe manavanana azy matetitetika zany tsy de mitory an'izay matetika izy fa ny fahaverezana foana nitoriny ny elo nitoriny ny afobe nitoriny mba hatonga ny olona tsy ho any amin'ny afobe fa ho any an-danitra ka ny andray zao mba molavolana ny ara-panahtsika de mba mampianatra ny ara-panahtsika hoe inona no atao mba hatonga atsika matotra ara-panahy mba ho lehibe ara-panahy mba hatonga afatsika ho any an-danitra zany izy daholo zany rehetrarehetra zany izy daholo zany ka androany ampianatra ny hoe inona no mahatonga ny olana miverimberina eo amin'ny zanak'Andriamanitra tamin'ny farany teo de nampianatra ny hoe Andriamanitra miteny ao anaty olana zany hoe tena rehefa tsy mahay mandray lesontsika am'le hoe ina moa le tiako tenenina le hoe mandray lesontsika amina fampianarana tsotra de misy fotoana problème no aetsika Andriamanitra amin'ny problème mba aizanao mandray lesona aizanao mandray fampianarana de teren'Andriamanitra ao anaty olana ianao fa androany koa de mbola iresaka momba an'izay koa hoe Andriamanitra mbola miteny aminao ihany mahatonga ny problème miverimberina ohatra ny tiako resahana isa-taona ianao de lasa nanan'olona trosa be foana de potiko ny trosa foana de potiko ny trosa foana de potiko ny trosa foana de misy fotoana ianao tafarina kely de mba efa mba iny ndray fa natsangana trano mba vidy tany tampotampokoa ndray tafiditra ndray ny trosa de bloqué ndray ny fiainanao de tao anatin'ny 5 taona 7 taona 10 taona nanomponao an'ny tompo de misy période fotoana hoe eto ianao mba ohatra ny hafa trosa kely mba misokatra amin'ny fiainana mba milamina de etsy ndray misy 3 volana 5 volana miletika ao anaty trosa ndray de bloqué daholo ndray ny zavatra tao rehetrarehetra tonga ndray ny 2016 de mbo nisy zavatra kely nisokatsokatra kely ndray hatramin'ny mois de mai de mois de juin jusqu'à octobre de mikatso tanteraka ndray ny fiainana mikatso de octobre jusqu'à décembre ndray mamaolana de janvier ndray mba nisokatra kely ndray de afaka ndray aty amin'ny juillet ndray mikatso ndray de misy zavatra miverimberina ohatry zany foana na aretina io korotana tokantrano olana misokatra kely de mikatona ndray misokatra kely de mikatona de mametsa-panontaniana tsika mpanompon'Andriamanitra hoe fa maninona ny fiainako manao an'izany maninona ny fiainako no mikatso ohatry zany mikatso kely de mandeha kely de mikatso misy fotoana ry havana Andriamanitra de miteny ary mandra-pandraisantsika lesona zay ny teneniko teto tamin'ny omaly mandra-pandraisantsika lesona dia miverimberina foana io olana io miverimberina foana ka ny vaolana zany de zao tsy any am'le mitondra mambavaka tompo tonga ndray le problème fa tonga ny novembre Jesosy tonga ndray le olana Jesosy ny olanay mivady fa de tsy mety zany le mivavaka fotsiny de mangatabavaka amin'ny pasteur ametrao tanana ndray pasteur fa verina ndray le blocage kely koiny efa mba sokatra teo de verina kely ndray de ametrao tanana ndray de nitady mpanao délivrance ndray ametra tanana de mifadikianina ndray mahana ny olana raha lasianabavy Andriamanitra tsy mamerimberina problème amitsika zany hoe ny olana tamin'ny heritaona ihany de io ndray fa miverina ny olana tamin'ny 5 taona de io fa miverina tsy manao an'izany Andriamanitra fa matoy io miverina de misy lesona tian'Andriamanitra ho raisinao mihitsy aho ianaranao mihitsy aho misy zavatra tiako hojerenao mihitsy aho
za amin'ny fiainako amin'ny mapasteur Ertina dia nisy fotoana tena natsapan'izany ary teo amin'ny fitantanako ny asan'Andriamanitra dia matsapan'izany misy mpiara-miasa foana indraindray mivadika misy mpiara-miasa manimba asan'Andriamanitra dia misy fotoana le olana miverina isa-taona isaky ny zao volana dia ohatrany misy problème miverimberina amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fiangonana mandra-pahaizako mihitsy hoe misy zavatra tokony ho alamiko ohatr'izao misy problème tokony ho alamiko ohatr'izao misy zavatra tokony ho alamiko ozy izy voalaza Baiboly hoe fahaizanao mandamina tsara no entinao miady fahaizanao mandamina tsara ny entinao miady dia misy zavatra zany tokony haizanao mipetrapetraka mihitsy mba hatonga le olana tsy miverimberina misy olana foana miverina amin'ny zanakao mivakely le olana dia indrefa miverina mivakely le olana indrefa miverina mivakely le olana amin'ny zanakao dia indrefa miverina ranabavy misy zavatra rahalahy tokony ho apetrapetraka mihitsy hoe ahoana no andaminako inona zany no tokony ataoko raha miverimberina foana ty zavatra ty aiza le olana dia aiza zany ny andaminako an'ity olana ty ahoana ny fomba hamahako an'io Andriamanitra manko ry havana te hampiakatra anao amina toerana faratapony raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra manana planina tsara ho anao tsy fiainana tontonony zany tsy fiainana mampalahelo zany tsy fiainana mitovy amin'ny olona tsotra zany ny fiainanao tsy fiainana mitovy amin'ny piraitam-po aminao sy ny havanao zany fa Andriamanitra rehefa nifidy anao dia tiany ianao amirapiratra any amin'ny faratapony tiany ianao tena hisy fiainana goavana tena amina fiainana misy fipoahana zany ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa saingy zao kosa misy zavatra tsy ho haitsika mihitsy raha tsy ao anatina ady raha tsy ao anatina olana raha mijery an'ity tantarany Josafata ty zao tsika dia nisy lesona tian'Andriamanitra ampitaina any Josafata i Josafata dia mpanjakany Joda ny mpanjakany zany Joda zany moa koa azavaiko kely tsotsotra dia firenena anankiray eo amin'ny zanak'Israely izy io fa firenena anankiray nanana ny indépendance na nanana ny fahaleovan-tenany zany hoe niala tamin'ny zanak'Israely izy satria ny zanak'Israely lasa nanompo sampitsy ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Aba-mpanjaka ary Aba-mpanjaka dia nanompo sampy nanompo bala nanompo zavatra be da be mihitsy izy ty i Aba-mpanjaka tamin'izany fotoana izany dia rehefa nanompo sampy i Aba-mpanjaka mpanjakan'Israely i Joda kosa nefa nisy an Josafata dia nanompo an'Andriamanitra nanompo an Jehovah Andriamanitra nijanona ho matoko teo anatsen'Andriamanitra dia indray andro nefa zao zavatra nitranga natsony Aba-mpanjaka i Josafata andao ao izy mba hampio iady fa iady amin'ny Syria tsika iady amin'ny Syrianina dia mba hampionao ao izy fa tsika ne mpinamana ihany tsika mpirahalahy ihany dia mba hampio dia inona nataony Josafata tsy mba nanontany ny hevitr'Andriamanitra fa tonga dia hoe eny ary fa hampiko ianao nefa fatany tsara fa i Aba mpanompo sampy i Aba olona tsy matahotra an'Andriamanitra i Aba olona ratsy toetra eo anatren'Andriamanitra dia izy tsy mba nanontany ny hevitr'Andriamanitra akory Josafata hoe ahoana tompo fa hiaraka amin'ny tiranamany ty anampy azy ekenao sa tsy ekenao fa voany teny Aba tonga dia nanaiky izy dia niaraka andahory izy fa hanampy anao raikitra niady amin'ny Syrianina izy io iady amin'ny Syrianina no niraikitra le ady niamafy ny ady dia zao ny teny mpanjaka ny Syria tamin'ny miaramila nareo izy izy aza mamono miaramila aza manafika an'izanizy fa mpanjaka n'Israely ihany no asianareo Aba ihany asiana dia mitovitovy moa zany ny kalesy na ny hoe ny zavatra nitengenana ny kalesy nitengenana satria ireto zany Josafata mpanjaka etsy Aba-mpanjaka dia mitovitovy ny kalesy nitengenana tonga dia didinany miaramila Syrianina i Josafata didiny miaramila Syrianina satria nevery miaramila Syrianina fa io mpanjaka n'Israely niantso vonjy Josafata vonjeo Andriamanitra maty dia fantatr'ireo hoe ay ozy izy tsy Aba-mpanjaka iny tsy Aba-mpanjakan'Israely fa Josafata azaka tiany izy fa i Josafata izy ty i Aba asiana dia nasiany zareo moa i Aba tonga dia maty Aba-mpanjakan'Israely fa noho tonga tany an-tanàna i Josafata mpanjaka tonga tao Joda dia zao mivakiny teny amin'ny toko 7:7 andininy voalohany ary Josafata mpanjaka ny Joda niverina somatsara tany an-tranony
tany Jerosalema ary nivoaka hitsena azy Jeo zanaky Hanan pahita ka nanao tamin'ny Josafata mpanjaka hoe mony raha tsy fanava ny tokony ho ampiana ary izay makala an Jehova va ny tokony ho tianao ko noho izany de tezitra aminao Jehova. Jerenao tsara ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Josafata. Josafata moa tsy nanontany hevitr'Andriamanitra tamin'ny natin'ny fitomboan'ny ady, tsy nanontany an'Andriamanitra izy. Fa izy saiky maty, saiky vonoiny miaramila Sirianina no ny antso vonjy. De rehefa tonga tany an-trano izy, vao niteny tamin'ny mpaminany, Jeo mpaminany zanaky Hanan pahita, hoe tena ianao nge ozy izy tezitra taminao Jehova. Iaba ve ny nampianao? Iaba olona ratsy fanahy, ratsy toetra, maninona ianao nanampy azy, tezitra aminao Andriamanitra, ary ianao saiky maty mihitsy tao anatin'ny ady teo, saiky vonoan'Andriamanitra ianao, fa saingy hitan'Andriamanitra ozy izy hoe mba nisy atsaratim-panahy kely hita tao aminao de narovan'Andriamanitra ianao fa saiky maty ianao te iny. Andriamanitra ny teny taminy. Teo vao azon'ny Josafata hoe ay le izy saiky maty teo, le saiky vonoan'ny Sirianina teo, Andriamanitra ny teny taminy hoe tsy mety ny manampy ny ratsy fanahy. Tsy mety ny manampy ny ratsy fanahy. Ry havana malala, mahatonga ny problema miverimberina io, miverimberina, afaka kely de miverina, afaka kely de miverina, de misy afatra tian'Andriamanitra olazaina aminao ao. Noho izany tsy de tsara le hoe mivavaka foana afao indray tompo fa tonga indray le olana, afao fa tonga indray ny aretina, fa mitenena amin'ny tompo inona tompo ny afatra tiana ho tenenina amiko amin'izao problema miverimberina izao. Amin'izao olana miverimberina izao. I Josafata, izy saiky maty teo, de nisy afatra tenenin'Andriamanitra taminy hoe ianao nanampy ny ratsy fanahy ny saiky anafaty anao teo e. Ianao nanampy ny ratsy fanahy, tady dio tsy tokony hanampy ny ratsy fanahy zany ianao. Ry havana malala. Izany indraindray no mahatonga anao boka an-troso io. Androany ianao mangataka ny fitahian'ny tompo. Va ao a Jesosy, apio a, de va an Jesosy ny olanao. Va an Jesosy nefa ny olanao. Io rahalahanao ratsy toetra foana no apianao. Io ray aman-dreninao ratsy toetra foana. Za tsy miteny aminao aza apiana ny ray aman-dreny. Apio izy am'izay tokony ho anapiana azy. Apio izy am'izay tokony ana miohanina izy raha tsy manan-kohanina fa ray aman-dreninao. Ividianao-kanjo izy raha tsy manana. Fa tsy tokony hoe ianao indray no ividy toka sy labera azy, ianao indray no mampirevirevy azy, ty indray dada aloha mba ianao hoe tsy mangataka fitahianan'ny tompo, va ao tompo ny olako, va ao Jesosy ny olako. Iny ianao tsy taitra akory manome 500 000, ty raha dada, ndana ataovy indray zay sitraponareo any e, ndana minana tsakina any. Rahalahy attention, ny ratsy fanava amin'ny tokony ho ampiana ozy izy Andriamanitra. Ianao mangataka fitahiana, ianao mangataka vahaolana, ianao mangataka asa, omen'ny tompo anao ny asa. I olona ratsy toetra mpanenjika fivavahany io indray. Io indray no ampianao, ary ampianao amin'ny adalany. Ampianao amin'ny lamodiny. Ampianao izy anotra, ny zanakao. Zany angeny tokony ho tandremana ranabavy. Rahalahy e, misy fotoana ianao mangataka marché amin'Andriamanitra. Meo ahy tompo ty marché ty, meo ahy ty asa ty. De men'Andriamanitra anao ny asa, valeurna 500 millions, 2 milliards, 9 milliards. Azo le vola, adininao Andriamanitra. Fa inona no ataonao, ny kozayanao, ny kozininanao, reny ny lasa tsarovanao. Ny avanao ny lasa tsarovanao, ny asan'Andriamanitra adininao. Ny fiangonana adininao, pasteur adininao. Le olona mpifoka rongontsy, mpifoka sigara, mpirevirevy, reo fianakavinao reo ny tsarovanao. Ary normal, raha mikatso indray ny fiainanao rapitso. Mikatso indray ny fiainanao rapitso. Mila mahatakatra an'izany tsika amin'ny fiainana. Mila mahatakatra an'izany fa zany mahatonga ny problema miverimberina isanandro. Vakely ny olana, ravakely ndray. Ampiasainao amin'inona ny volan'Andriamanitra. Ampiasainao amin'inona ny fitahiana nangatanao tamin'ny tompo. Masina angere olona reny fitahiana raisinao reny. Saripady angere ny vola omen'Andriamanitra anao reny. Ary nomen'Andriamanitra anao reny tsy botsobotsonanao sy reharehanao. Misy fotoana ary zany ny problème. Manao voady ianao rehefa tsy manam-bola. Manao voady tompo fa tena anao an'izao ivavaka, hiara-iasa aminao, anao an'ity raha voatahinao, ary tena anao Jesosy,
azonao anefa le vola inona nataony voalohany ary ampija ianao no maika voalohany tsy tahita akory ianao mahalany 2 millions inananareo menakavy sakafo ndray ariva 2 millions 5 ianao anefa tsy mahafoninina akory avy eo nisy voady nataonao nefa adininao noho izany misy fotoana bloquen'Andriamanitra ianao de miaka midiny eo ny fiainanao verimberina eo problème zany mila atakatsika daholo ry havana ny ady za de mandray lesona za manampy ny havako za manampy ny fianakaviako fa za mandanjalanja tsara iza ny tokony ampiko ary iza ny tsy tokony ampina raha tsy manako hanina izy omeko izy sy hanina avy ve de tsy omeko azy fa raha olona tsy miraran'Andriamanitra izy misy am'ireo fianakavianao regny hoe olona mpanenjika fivavahany nefa ny ianao manampy ny zananao andeha ho any an-dafy ianao no manampy ny olona io andeha ho any an-dafy nefa io olona io tsy miraran'Andriamanitra nefa io olona io manenjika ny fivavahanao ianao ndray no manampy azy apio izy raha tsy manako hanina fa tsy tokony menao azy ny 50 millions 200 millions vola ny men'Andriamanitra anao nefa io olona tsy matahotra n'Andriamanitra fahavalon'Andriamanitra mahita tantara eny Facebook izy mahita toriteny Facebook manambany an'Andriamanitra nataony ao tsy miraran'Andriamanitra fa ny vava voakany de hoe io rangaho izy tsisy Andriamanitra amita zany tsisy Andriamanitra manasitrany zany zany miracle zany tsisy olona loatra zany nefa ny ampinao tezitra aminao Andriamanitra efa nahita zavatra oatra mbida be oatra zany ary havana itsika mpanompon'Andriamanitra mila mijoro amin'ny fahamarinana manampy olona fa jerevo ny olona tokony ampina iza ny olona tena tokony ampina ary inona ny tokony hanampiana azy nahita vehivavy anankiray efa pino izy io ary tena mpiara-mivavaka mafana fo tsara misy zobaviny io zobaviny io mpanenjika azy amin'ny fivavahana ary tena mpanenjika azy amin'ny fivavahana inona zavatra nitranka ano taratasy osoka izy zobaviny io taratasy osoka ho an'ny Frantsa resaka taratasy osoka amina resaka visa sa resaka papier nationalité de io raha nabavy mpanompon'Andriamanitra io mihitsy nanampy azy am'le taratasy osoka nanampy azy am'le taratasy osoka izy ny mahita an'le lalana malala olona ry de io pino mihitsy nefa ity olona pino ty olona mpanenjika fivavahana tsy miraran'Andriamanitra inona tokoa vita le taratasy osoka lasa ny andafy le zobaviny izy tapaka lalan-dra ohatra ny nisy namosavy tsy haitsondro namosavy na tapaka lalan-dra iny tena tao anaty aretina ka io tsy ampy fotsiny rehefa ohatra zany hoe ivavahana io paster ivavao fa mampalahelo fa tsy aizy anazy ao fa narary tapaka lalan-dra io tsy tapaka lalan-dra zany fa nisy programme ny tompo ao izy nanampy ny ratsy fanahy de nokapohan'Andriamanitra no faizin'Andriamanitra tapaka lalan-dra ny afarany maty ka io zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika io misy antony daholo ry havana mba tsy hoe rehefa misy zavatra madona anao de hitady pasteur ametratana hitady fiangonana ivavaka ho anao hitady mpanompon'Andriamanitra antany olo ny tompo inona tompo mahatonga ny tolany ty verimberina fa misy afatr'Andriamanitra misy olona zay manevateva resaka manevateva an'Andriamanitra attention za mampitandrina atsika ren'le mpanao Facebook ao anatin'ny Facebook moa tena aingana indrindra ny commentaire za mampitandrina anareo ary havako tandremo miteniteny foana ao anaty Facebook eo every tsara zavatra tokony ho tenenina so mahita losa raha misy olona ohatra hoe mety mpanao politika izy anaovanao teny marary na teny tsy voahevitra mety tsy misy olana zany raha misy olona mety hoe mpangalatra na mpanararotra olona na ratsy fanahy ka anaovantsika commentaire mifanaraka am'izay mety tsy olana zay hoe manaovako maivava io izy ianao fa mpangalatra ratsy toetra de anaovako maivava mety tsy olana zay fa tandremo ry havana fa fakapana be Facebook io mety misy olona tsy tokony ho tenenanao ratsy misy olona tsy tokony ho ambaninao misy olona tsy tokony ho tevatevainao nefa tevatevainao attention fa lozany ao ambadika zany nisy vehivavy anankiray voana cancer zay nanantona
nanantona voana cancer vehivavy io fa tena marary izy tena mijidijidry de zao ny teniny za manko izy pasteur zao ny tena fahatsapako izy nisy fotoana izy na iany toroteny na iany toroteninao tao anaty Facebook de za moa izy le makala an'le fiangonana zandriny reny le tsy tiako de za izy le maimay zay mihitsy mo teniny maimay vava satria izy na rehefa ampianarina zao de tena mibebaka mihitsy de tena tao anatin'le zavatra hitako tao Facebook izy le toroteny tao de le izy tsy hita hoe inona zany tokony hoe maivava fa de le fahakalana fotsiny fa voasoratra izy de nalefako le commentaire maivava io de ohatra ny zavatra nanindrona tato amin'nonoko de nivadika cancer grave zany aretin'izany tompoko grave zany fa tonga de tena grave zany aretina cancer efa vaky be maimbo tena ka zaho pasteur izy mahatsapa hoe mety hoe nisy ady soko angamba zaho izy efa mifona tamin'ny tompo efa nitsabo tena efa mibebaka efa nitady fanasitrana pasteur fa tsy sitrana za pasteur mba ivavao fa za mifona aminao fa za nisan'le tena mpitenteny fony reny ka le izy mety misy olona ihany ange mpitoroteny ihany fa mpitoroteny adaladala de azonao manao commentaire anao de manany ihany eo mety ho azonao atao zany mety angamba mety tsisy fetraka mety angamba hoy aho mety mahita olona kidaladala anao reny le mpitoroteny pisoloky reny mpitoroteny pisoloky de mety miteniteny foana anao mety tsisy fetraka fa attention fa tsy ny mpitoroteny rehetrarehetra raha tsy fantatra hoe izy mpitoroteny io de akomboniny vava fa sao de anenenana rahalahy satria ny fetraka ny zavatra taona ho androany mety afaka 10 taona mety isy aretana mety isy zavatra tsy voavanao tampoka amin'ny fiainana de fidina ny zavatra tenenina fidina ny zavatra tenenina zay ny anisan'ny tena ampitandremako ny olona za tompoko za tsy mba manao commentaire zany eo amin'ny telefôna na mahita zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritseritra indrindra manao commentaire maimay vava sanatry ny vava satria tsy fantatrao ahoana fijerin'Andriamanitra ahoana fitsaran'Andriamanitra ny olona io nefa ianao mety miteniteny foana ary zany rehetrarehetra zany riavana de mila dinianao eo amin'ny fiainana diniana daholo zany amin'ny fiainana riavana malala ao amin'ny tompo izy olona io ampinao io satria misy fotoana ianao mety tahorinana anampinao an'le olona bloqué ny fiainanao satria nazo an Josafata de nanampy olona ratsy fanahy de nanomboka ankorotana ny fiainany tahorinana iny raha lasiana bavim-panaraka an'izao fandarana zao mahatonga ny zavatra be da be miverimberina eo fiainatsika ny olana be da be miverimberina fiainatsika problème miverimberina be da be fiainatsika aretina miverimberina de misy zavatra tokony hodinianao ao misy zavatra tokony hodinianao ao tantarany Davida de Davida nandray lesona be da be tamin'ny fiainana nandray lesona be da be Davida tamin'ny fiainana voakapoka foany Davida ary zao ny tenin'ny Davida ny farany eo amin'ny salamo soa nampahoriana ozy izy mba ianarako ny didinao soa nampahoriana mba ianarako ny didinao misy zavatra ianarana foana isan'andro riavana malala raha nabavy sy raha malala rehefa tody zavatra sarotra olana miverimberina aretina miverimberina mianara inona ny tokony ataoko inona ny ambadika aza variana am'le hoe marina mety ho famisaviana mahazo anao marina mety ho kapoka marina mety misy zavatra hafa mety ozina fa mianara ihany koa inona tompony eo ambadika zao za de mandray lesona amin'ny fiainako za tena indrindra miteny alokony vava za efa nahita loza be da be any nahita loza teo amin'ny fiainako vokatry ny teniteny foana de nandray lesona amin'ireny aho imbe da be any nahita olana teo amin'ny fiainako de nandray lesona amin'ireny aho ka ataoko fa mazava zay toroteny androany zay jerevo ny tokony ho ampiana raha misy tokony ho ampianao de manam-py olona tsara fanahy manam-py olona tsara fanahy za tsy miteny hoe raha misy ratsy fanahy de tsy ho ampiana mihitsy ampio izy amin'izay zavatra kely tokony azy anampiana azy tsindriky sara zavatra kely tokony anampiana azy za be da be olona tsy vonina hivavaka mangataka amiko olona tsy vonina hivavaka bon za manome fa manome azy 10,000 manome azy 5,000 juste vary raiky apoka roka apoka ampy zay fa za mavita manome zay tsy teneniko anao ohatry inona ny chiffre rehefa olona hitako fa tokony ho ampiko za mijery zay olona tokony ho ampiko ary fantatry olona io eo anatrehan'Andriamanitra izy olona io manahoana ny fijorony
satria ny fanampianao ny olona tsara fanahy fanampianao ny olona mpanompon'Andriamanitra zay tokony ampiana ozy izy ny ten'Andriamanitra sambatra zay mamea malahelo fa mampisambotra ny Jehova raha misy olona tena tokony ho ampianao ka tena mpanompon'Andriamanitra dia mitondra fitahiana goavana ho anao ny fanampianao any olona io ny fanampianao any mpanompon'Andriamanitra io dia mitondra fahasoavana lehibe ho anao raha misy asan'Andriamanitra tokony ho tohanana tokony araha miasa tena mitondra fahasoavana ho anao io fa raha misy zavatra tsy tokony ho atao inona moa ry havana ohatra mialatsiny amin'ny teny anao ohatra mialatsiny amin'ny teny aty fa madian-drazana any ianao mandany vola tsy tokony tsy foroana 4 millions de 4 millions nefa misy olombelona tsy piraitam-po aminao tokony ho karakaraina tsy ampianao misy ray aman-dreny tsy mbola velona ray aman-drenao tokony ampiana tsy atena nefa le faty ary zay efa tsy manana mangatsika andanianao 4 millions ary de misy fotoana bloqué ny fiainanao jereo nge fa raha tena pino anao mijery an'ity fandaran'ity ao arinany fandaninao amina million na fandaninao amina million miresaka famadian-drazany reny jereo fa bloqué ny fiainanao misy zavatra be da be nikorotana amin'ny fiainanao ka jinio ianaro ny raha tsy fanafany tokony ampiana hoy Andriamanitra tamin'ny Josafata mila mamantatra ianao fa mahatonga problème miverimberina io misy afatra Andriamanitra tian'Andriamanitra ampitaina sy misy zavatra tokony ho ahitsy eo amin'ny fiainatsika ny tompony ahitantsika ingany izy fampianarana zany tsy andalindalo fotsiny aminao raha efa pino anao dia mbola very koa ny soyez mature aoka ho matotra amizay aoka ho lehibe ara-panahy aza mitady vavaka aman'olona fotsiny sy miady fitserana aman'olona hoe mba eto mambavaka fa manana olana zao fa mandiny foana hoe inona tompo mahatonga an'ity inona ny lesona tokony ho tireko tokony ho raisiko amin'izao olana mahazo azao ivavaka tsika isotra ny tompo misotra raha io satria dia voaraina indray fampianarana androany ary natsapo izay fa nisy lesona goavana indray atao ambadiky ny teninao mino fa ireto vahoaka reto dia iova ny zavatra rehetra iova ny tantara iova ny problème mandresy izay Jesosy manatena dada malalako fa raha misy pinoko efa tena tody zavatra faran'izay sarotra dia ambadiky ny fampianarana voaray androany ty tompo dia ilamina zavatra rehetra ary tena ilamina ary tena ilamina ary tena ilamina ary manatena fa ay andray lesony izay eo an'lohan'ireo zavatra maro isan-karazany miverimberina amin'ny fiainanay misaotra tompo amen tompo hitantsika mametraka mandram-piona mandram-pitafa ho manaraka indray veloma tompo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatika ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha fanteny izy mba